Faly miarabantsika rehetra ny atokantrano any tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahitalavitra MBS tonga soa indray eto amin'ny fandarana manokana ny androny alahady toy izao. Ny lohahevitra hoentina aminao amin'ity androany ity dia mahakasika indrindra ny toetry ny andro. Tsikaritra tao anatin'indray volana fa somary mafana ny toetry ny andro eto Madagasikara. Tsy teto Antananarivo ihany zany fa tany amin'ny faritra ihany koa ka atao anatin'ny fanadiadiana no anarantsika bebe kokoa ny mahakasika an'izay ny anton'izay hoe hafanana be loatra izay sy ny hoe inona ny tokony ataony tsirairay ary ny fomba hisoroana azy. Arahoary tompoko. Nanomboka ny volana Oktobra teo niaina tao anatin'ny hafanana miompampana isika eto Madagasikara. Hatratra ny maripana farany ambony 7.3 degré Celsius tany amin'ny faritra Toliary. Raha ny teto voatany manokana nahitana ny hafanana be indrindra ny tany Fianaratsoa 4.3 degré Celsius. 3.3 degré Celsius kosa ny teto Antananarivo. Ny fanazavana ara-teknika ny mandrafitra ny toetrandrontsika aloha zany dia rivotra maina tanteraka sy zara raha mitsoka. Zay zany tena mahatonga an'le maripana miakatra. Nanomboka tany amin'ny farany herinandro ny zoma lasa teo fa 5 ny volana Oktobra no ny tena nahitana fiakarana maripana izay nisy ny akabeazan'ny distrika maromaro zany dia nisaika ny ohatra ny 9 degré mihoatra amin'ny tokony iainana ny volana Oktobra zany maripana. Efa miditra andro faefatra tsika zao zany hoe anasokajiana azy ho vague de chaleur. Ahitsoko kely précision kely le terme canicule tsy dia tena filaza loatra aty amin'ny faritra mafana zany hoe zone tropicale misy atsika fa vague de chaleur zany tena approprié kokoa ilazana azy. Amin'ny teny malagasy moa zany izy dia hoe antsoina amin'ny teny tsotra hoe hafanana miompampana. Saika mitaraina amin'ny hafanana avokoa ny ankamaroan'ny olona nanontanianay. Misy fiantraikany goavana eo amin'ny andavanandron'izy ireo ny hafanana miompampana. Tena mafana be na amin'ny atandro na amin'ny alina. Tena miakatra be ny hafanana fa ny orana tsy fantatra na anahoana ndraiky na anahoana. Ny hafanana aloha zao ny nity iny. Le aretina mandroso ny valana aloha zao tena ohatry ny hoe eniko fa za aloha ny zanako mbola tsy tratra satria le zanako zany tsy dia merimeko menaka. Sy mba netana amin'le nainandro tony zao tam'maly tony dia jere malazo ohatry zao nefa misy elo. Nefa le tsena tsy dia mandeha firy zany tena marina. Tsena tsy mandeha dia le andro mafana. Ohatsy fahasalamana dia tsy mety atsia lasa miova lasa bitsaka zany lasa misy aretina mivoaka noho le hafanana diso tafahoatsy. Tena mamay be mihitsy aloha. Tena enjana be. Na ny rano amin'ny paopy raha tena hijaliana. Tapatapaka foana amin'le hafanana. Na dia ny voaka andehandeha raha tena tsy afaka. Satria ianao zao raha ohatrana manokana zao raha mandeha dia tonga dia fanina. Makaloka ohatry zao foana. Tsy vao zao no nisy teto amintsika ny vague de chaleur na ny hafanana miompampana. Raha tsy saivana ny 9 Oktobra 2022 no nisy nitranga farany. Rakotra zavona setroka toy izao misy eto andrenivohitra izao ihany koa tamin'izay fotoana izay. Efa misy kosa ny vina foezaka tamin'ity herinandro ity manoloana izay toe-java-misy izay. Ahoana ny vina foezaka ho an'ity herinandro ity ny tapany saika ny tapany atsimonosy dia efa nisitraka oram-baratra omaly efa niverina zany dia efa manomboka mahitana fidinana be ny maripana zany amin'ireo faritra ireo Toliara zao raha 7.3 7.3 efa tafidina 2.3 omaly ny aty amin'ny atitan'ny tapany atsimo zany hoe mahazo ny faritra Moromani Vakinakaratra sy Matsiatra Ambony Vakinakaratra koa efa nahitana fidinana 2 degré mihoatra ny omaly 7.2 izy zany ho an'ny omaly dia mbola mitoy izay rotsakoran'izay ho an'ny androany sy ny rahampitso alarobia fa miena izy manomboka ny lakamisy. Samy manana ny fomba ataony tsirairay manoloana ny hafanana misy. Ny ataonay amin'izao mery misotro rano dia mihinana sakafo maivamaivana fa tsy mihinana hanina be menaka ny ankizy. Dia tsy mahazo misotro rano mangatsiaka fa rano mangotraka ampangotrahana mihitsy zany aloha ny rano dia zay vao ampangatsiahana sotroina. Misotro rano, mila mihinana zavatra mangatsiatsika, zay vao zaka le hafanana zany. Tokony hoe ampidombona le rano fisotro isan'andro. Raha ohatra misotro ray zinga izy dia mety hoe atao 2 litra. Misotro rano aloha za tena misotro rano mihitsy. Na reo zanako reo raha forceko mihitsy aloha hisotro rano satria mamay loatra le andro. Hanina hohanina aloha tsy dia atao ohatrany tamin'ny ririna fa atao maivamaivana. Voankazo zany no tena hohanina. Amin'ny ankapobeny ny ankizy ny olon-dehibe ny olona manana areti mitaiza no tena tsy mahazaka ny hafanana miompampana. Misy ny tsara ho fantatra sy ny torohevitra avy amin'ny mpitsabo manoloana izany. Tokony zany tsika mitondra hely foana aloha
amin'izay alea teny akanjo anaovana tokony akanjo amin'ny coton na landihazo reny no manolokoditra dia raha mety atao manifinify satria reny zany a mitrokany atsembohan'ny vatana dia tsy adiny koa misotro rano a eo amin'ny litatra sasany eo zany ho an'ny olona efa bokilao dia mety manatombo zay raha somary lebebe ny olona mety meny zay raha somary kelikely lanjany a dia tsy adiny koa mihinana voankazo karazany maromaro mihitsy isan'andro sy ny legioma na ny anamaitso dia ampitevina koa fa zao koa zany zao fotoanan'ny fahavokarany voankazo a indrindra fa manga dia indraindray tokony diovina tsara voankazo fa hohanina satria mety makararikiako a dia tsy adiny koa zany ny tanana sasana amin'ny savony isaky ny sakafo a isaky ny avy any fivoahana dia ny rano sotroina tokony raha madio tsara ampangotrahana raha mety a dia mba hirovana ny aretin-kibo. Ao anatin'ny andro mafana toy izao mahazo vahana ny tazo inona ary no tokony ataon'ny tsirairay ho fisorohana izany? Dia izao koa zany ny ampatsahifina hoe fotoana ny tazo koa zany ny andro mafana dia ny ady amin'ny tazo zany dia ady amin'ny moka totofana reny rano miandro indray satria amin'ireny manatody moka dia sorona lobolobo manodidina ny trano satria amin'ireny miafina moka dia tsy adino mampiasa lay fiarovana mikaikitry moka rehefa riva ny andro a dia akatona aloha ny trano a zay vao marehatra ny jiro fa raha vao ny jiro mandeha aloha rehefa riva ny andro dia sotomin'le jiro ny moka dia tafiditra ao an-trano dia raha misy olona manavy a dia tsara mamonjy dokotera satria raha vao manavy tsy voatery hoe tazo foana le izy fa mety zavatra hafa koa ny ankoatran'izay. Samy nahatsapa ny tsirairay fa vokatry ny ataon'ny olombelona ihany no mahatonga ny maripana mihoatra amin'ny tokony ho izy. Tsy misy afa-tsy ny fanajana ny tontolo iainana ihany no amerenana amin'ilao ny toetry ny andro. Ohatra hoe tsy dorana ny hazo, ny tanety, ohatr'izay. Amin'izao hafanana mamay be eto amin'ny Madagasikara zany dia zavatra tokony ho izy zany voalohany indrindra tokony hajanona aloha ny tavy, ny tevy hazo, manafanapahakazo mba isiny nampadiany tontolo iainana mba hilatsahan'ny orana tsy hatramin'ny hanina hoanina zany lasa sima vokatra noho ny izay zavatra misy tsisin'ny orana hatramin'ny rano fisotro madio koa raha ny rano lasa ritra. Raha amin'izao hafana zao zany tokony atao tokony hoe amboly azo ajanona ny doro tanety ajanona ny fanaovana saribô sy ny ohatr'izany fa rehefa tokony samy anaja an'ilay tontolo iainana zany ny olona rehetra. Raha ho an'ny faritra Analamanga manokana amin'ity farany herinandro ity no vinavinaina hidina ny maripana. Raha manodidina ny 1.3 degré Celsius izany teo aloha dia ho tafidina 3 degré Celsius any. Eny ny hafanana be tsy normal fa kosa tsy dia hoe voasambany no seho fa efa piseho foana zany izy io mandavantaona fa azo lazaina hoe manandanja kokoa izy zany tamin'ity taona ity. Ho an'ny tanàn-dehibe toan'Antananarivo a mbola misy atao hoe tsindry hafa ataon'ny zanak'olombelona moa zany isan'ny contribuer kely ao anatin'le fiakaran'ny maripana ohatra hoe Antananarivo manokana zao misy an'le falitony rivotra be a hitantsika amin'ny ohatran'ny karazana zavizavitany mandritra ny tontolo andro misy a zay a mivovoka sy ny lotony rivotra zany ny afafin'le ampiakaran'le hafanana miakatra dia lasa izy suspension eo amin'ny abakirabaka. Mahakasika ny rivo-doza kosa indray ny faraparan'ny volana Desambra ano any no vinavinaina iseho ny rivo-doza eto Madagasikara. Raika hatramin'ny 2 ny miditra an-tanety ny vinavinaina fa 4 hatramin'ny 4 ny miodiody. Le miodiody tia nambara eto manodidina Madagasikara zany mety misy rivo-doza mivoatra 4 hatramin'ny 4 zay mety manakorotana ny toetrandrontsika fa tsy miditra fa ny 1 hatramin'ny 2 no miditra an-tanety. Ny rivo-doza mahery vaika matetika any amin'ny faraparan'ny saison no miseho zany hoe mois de mars sy mois d'avril. Ny faritra atsimo andrefana zany somary ho taraiky ny orana vao avy raha ny ho an'ny oram-pahavaratra io zany a dia rehefa miditra any amin'ny atom-pahavaratra satria any amin'ny atom-pahavaratra nge vao tena hoe mipetraka le maha oram-pahavaratra azy ny janvier sy février sy mars dia saika maitsomaitso avokoa ny lokon'ny saritany zany hoe antonona manatombo zany ritsokorana ho azontsika ho an'ny fahavaratra. Mbola ao anatin'ny lohataona isika eto antoerana amin'izao raha ny fanazavany ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro. Any amin'ny tapaky ny volana Novambra no any vao miditra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Amin'izay fotoana izay vao misitraka ny oram-pahavaratra ny faritra maro.
Izay anko tompoko lahy sy tompoko vavy no azo natolotra tamin'ity androany ity hankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny lohahevitra mahakasika ny toetry ny andro ny fiakaran'ny hafanana be loatra misy eto Madagasikara no noentina taminao tamin'ity androany ity. Tsy misy afa-tsy ny fanajany tsirairay ny tontolo iainana ihany no ahafahana misoroka ny tranga toy izao. Veloma tompoko.